Nomokandroany dia tafiditra ao anatin'ireo firenena maro mampiasa ny karatra ATA na ny passeport de marchandise. I Madagasikara ity karatra ity dia manamora ny fikirakirana sy ny fivezivezen'ny entana mandalo amin'ireo firenena mampiasa izay rafitra ATA izay. Nanomboka androany dia isan'ireo firenena maherin'ny 20 maneran-tany mampiatra ny rafitra ATA i Madagasikara ary misitraka ny tombontsoa amin'ny fampiasana azy rehefa mivahiny amin'ireo firenena ireo. Ny fametrahana ny rafitra ATA eny amin'ireo fahatiranana, any amin'ireo seranam-piaramanidina sy ny seranam-tsambo-manirana nosy dia ahafahan'ireo mpandrarava amin'ireo firenena ireo manamora ny fampidirana ny entana ampiasaina mandritra fe-potoana fohy amin'ny alalan'ny fampiasana ny karatra ATA. Ny karatra ATA na ny passeport de marchandises izay ny fédération antenimeram-varotra sy ny indostrie eto Madagasikara na ny Fccim no rafitra manome azy. Ny antamo zany dia outil anankiray facilitena ny opération ny commerce international nahazo nanjara amin'izany isika fandraha indrindra eto Madagasikara satria dia soana azy tokoa raha ohatra ka misy ohatra zany sehatra international anaovana ny prospection à l'international na marchandise dia afaka tsara zany mampiasa ny karatra izay atao hoe passeport de marchandise any amin'ny toerana izay tiany entana. Tombontsoa lehibe dia tsy mila manao an'ilay formalité izay exigeny zany hanao-tean'ny entana any amin'ny toerana izay ary indrindra zany tsy manoha an'ilay c'est suspendu ao anatin'ilay système hoe admission temporaire. Marihana tsara zany fa ny sehatra ny concerné amin'ilay izy zany dia ny principe na admission temporaire zany hoe les obligations de retour les marchandises c'est exporté de manière temporaire à l'inverse ihany koa zany ho an'ireo entreprise izay hoeto amintsika ihany koa zany dans le cadre de la prospection ohatra zao ny film angambany akaikikaiky indrindra foire international de Madagascar dia afaka zany mampihatra an'ilay entana izay ho anaovana exposition amin'ny film ohatra zany ireo mpandrava ireo mampiasa an'ilay karatra dia manamaivana zany an'resaka formalité sy rehetrarehetra miditra eto Madagasikara. Eritaona no fe-potoana iasan'ny karatra ATA izay azavaozana tafiditra fena ao anatin'ny fanatsarana ny fikirakirana ny antotan-taratasy eo amin'ny fivezivezen'ny entana natao amin'ny fampirantiana amin'ny hetsika ara-toe-karena na entana andrana kasiana amidy amin'ny tsena iraisam-pirenena na ihany koa ireo fitaovana enti-miasa amin'ny fanatrehana hetsika samihafa any amin'ireo firenena 20 mampiasa ny rafitra ATA ny fampiasana ity karatra ATA ity. Nahafahan'ny Madagasikara niditra tamin'ity rafitra ATA ity ny fidiran'ny fédération ny antenimeram-varotra sy ny indostrie eto Madagasikara atao anatin'ny fédération maneran-tany ny antenimeram-varotra sy ny indostrie nanomboka ny taona 2020. Androany moa no nanatanterahana ny lanonana fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ity karatra ATA ity teto amin'ny antenimeram-varotra sy ny indostrie Antaninarenina.